Izay ny amin'ny vaovao iny fa miezaka mivondrona hatrany amin'izao fotoana izao ireo mpanohitra. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny hetsika izy ireo ny fivoriam-be izay kasaina ho tontsaina milohan'ny 20 aogositra ho avy izao. Efa mipetraka ny lohahevitra hodiniana saingy mbola tsy fantatra mazava ny fotoana sy ireo mpandray anjara amin'izany fivoriana izany. Ny andindinim-baovao mikasika izay indrindra no arantsika manaraka. Anatanteraka fionam-be any amin'ny volana aogositra iny ny hery velona ao anatin'ny fanoherana ny fitondrana rajaonarym-ampianina. Ny sosialim-bahoaka sy ny mikasika ny nosy epars no anisan'ny diniana ao anatin'izany. Anisan'ny laza fa handray anjara ao anatin'ny hetsika ny Rassemblement des Fédéralistes de Madagascar na ny RFM sy ny antoko mimbonezaka na ny AM. Firaisan-kinany voalohany zay tsy miala am'izay ato ny atao hoe fanoherana tena mandalana zany hoe firaisan-kina zany ato amin'nisy anay ato am'izay fotoana izy io. Faharoa manaraka zay mikasikiana hoe fiainam-bahoaka. Ny fiainam-bahoaka zany anatin'izany le tsy fandriam-pahalemana misy am'izao fotoana zao zay mampahory antsika vahoaka eto Madagasikara fa tena lasa efa firenena mibaroa le ty misy antsika ty am'izay fotoana zao ka tsy maintsy dinihina miaraka io zay le atao hoe sosialim-bahoaka. Ary ny fahatelo mikasika amin'ny nosy malagasy ils éparses reo zay efa nitakina hatram'izay efa ny malagasy io zavatra io ka tsy mila tsony hoe mbola iadivana very mbola fandresendahatra ato fa ny anay zany fantatray hoe malagasy atsika tompony nosy io alaintsika an-tanana ny fananantsika. Aminay aloha tsy hitako tsony mbola ilana négociation am'izay zavatra efa aki io efa ny malagasy nosy io ary nefa nanaiky an'izany résolution nisy tany amin'ny firenena mikambany fa ny hakazy ampelantanana ny sisa tao. Nilaza kosa ny antoko AM fa ilaina ny fisian'io fiaraha-midiniky ny mpanohitra io mba ahafahana manamafurona ny fiombonan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Efa tena tsy mbola nahita fitondrana mambotra vahoaka mihoatra noho izao zany atsika. Efa tsisy hoe fieritreretana hoe inona ny atao zany mba hampandroso ny vahoaka fa inona ndray ny atao zany hampahoriana ny vahoaka malagasy. Zay zany ataon'izao fitondrana zao. Raha tsy resaka ny any Antsekabary, tsy resaka ny any Affaire Claudine zay tsy mazava ankehitriny. Kolikoly-ombonana. Tsy ampy le fivondrona ny mpanohitra. Samy mitarena ambadika mitarena samy mireraka. Andraindray aza tsy afenina zany fa tao anatin'ny mpanohitra samy teo lohany. Aleo avondrana ny hery. Tsy mbola voafaritra ny fotoana tena anatanterahana ny hetsika lehibe ny mpanohitra. Raha ny feo mandeha dia mialohan'ny 10 volana aogositra izao no ho totosaina izany.